Mirabantsika mpanaraka ny MBS atao anatin'ity fandarana manokana ity somary miavaka kely ity fandarana ity androany resaka politika ihany koa ny resahantsika sainga hifantoka misimisy kokoa amin'ny lafiny fampandrosoana zany hoe politika ny fampandrosoana vahintsika atao anatin'ny fandarana Lanto Erika Randrinarimalala izay mpikaroka eo amin'ny lafiny toe-karena sy sosialy ato Akavanako ato izy ary Camille Ratsimbazafy izay atao kaviako mpampiofana eo amin'ny sehatry ny fitariana sy ny fitantanana miarabanareo mirahalahy tonga somatsara eto amin'ny plateau ny MBS aloha miarabana tonga dia manana fanontaniana ray avy hatrana mitodika ato amin'ny Lanto Erika angamba aloha resaka fampandrosoana sy politika ao ny resantsika eto anatin'ny fandarana ho anao amin'ny mampikaroka anao eo amin'izay lafiny toe-karena sosialy zay modelina fampandrosoana ohatrohatry ny ahoana ny takin'i Madagasikara raha amin'izao toe drara sy tao anatin'izay vanim-potoana ny aina ny firenena izay amin'izao fotoana izao. Voalohany aloha mamerina ny fiarabana ho an'ny mpijery. Ny teksinganina manokana aloha voalohany indrindra dia hoe mbola misy fanantenana ho an'ny Madagasikara. Raha mijery zany tsika hoe ny arena eto amintsika, ny olona eto amintsika, ny fahaizan'ny olona eto amintsika, ny fahavononan'ny olona eto amintsika dia te hampahery ny vahoaka malagasy mihitsy hoe mbola misy ny fanantenana saingy tsy tokony ho kivy mihitsy aloha kanefany koa ny safidy ataontsika androany no mamaritra no avintsika rapitso. Zay zany tsy azo adiny mihitsy hoe raha hiatrika fifidianana antsika amin'izao fotoan'izao dia voalohany indrindra tokony andeha hifidy daholo ny tsirairay avy tokony handray andraikitra ny tsirairay avy ary izy andinika tsara hoe iza no tena hitanao afaka hitondra fampandrosoana ho an'ny Madagasikara. Zay zany zatra voalohany aloha. Faharoa raha mali ny fanontaniana ao mahakasika ny hoe karazana fampandrosoana ohatry ny ahoana ny mety ho an'ny Madagasikara. Raha mijery ny zava-misy etontsika dia anisany mampahatra antsika, anisany tena mampidina ny fahefa-mividin'ny malagasy dia voalohany indrindra ny ankabeazan'ny zavatra ilayntsika ny andavanandro dia afarana daholo. Raha tsy resaka fa tsy nisy solika ny vary tsy aryntsika mbola manafatra misy taona aryntsika nisy taona nanafatra menaka betsaka hatramin'ny akantontsika friperie afarana avy any an-dafy daholo ary lasa tena manimba ny ekônomia zay. Ary raha ohatra zany tsika tena hitady hoe ahoana fomba mpandrosoana ny Madagasikara dia mitodika any amin'izay aloha ny famokarana aloha zany voalohany indrindra. Ahoana ny atonga ny malagasy afaka hamokatra ny zavatra ilainy isan'andro ary afaka ahoana moa zany ifampanankarena angamba ny tenitenako azy hoe za mamokatra ianao mamokatra dia mifamadika mifanankarotsika dia samy mahazo tombony amin'ny alalan'ny fandrarana amin'ny fiarahamonina izay misy eto Madagasikara. Zay aloha ny ampidirako azy. Dia izay sehatra fanovana tanteraka ilay seha-pamokarana zany ilay izy amin'ny ankapobeny inona sy inona ny zavatra mety hoe takiana ahafahana mampitsimbadika an'izay satria nalazava Erika teo hoe ny entana ilayntsika matetika afarana avy any ivelany. Mila hovaina tanteraka zany ilay seha-pamokarana lasa mpamokatra misimisy kokoa tsika dia mety hoe lasa manondrana. Inona sy inona ny mety hoe zavatra ilaina raha tsy miditra amin'ny atsipriany tonga dia resaka ohatra resaka vary. Ny vary eto amintsika eo amin'ny 1,200,000 hectares ny surface zany ambolena vary eto amintsika eto ary mamokatra eo amin'ny 3,600,000 tonnes eo izy zay raha tsy diso na mihoatra kely an'izay vary akotra io paty io dia itsika manafatra vary eo amin'ny 570,000 tonnes eo ary ny vola lanitsika amin'ny fanafarana vary io zany en terme de devise eo amin'ny 250 millions de dollars. Tonga zany amin'ny alalan'io fotsiny ohatra raha io fotsiny zao dia efa misy fiantraikany be amin'ny sandam-bola. Fatantsika nefa fa vao midina ny sandam-bola malagasy dia efa miakatra zay vidin'ny solika. Dia misy karazana boribory vetabeta moa filaza azy amin'ny teny gasy hoe cercle vicieux zany hoe mimahantra foana ny malagasy. Raha ny fanjakana ny fandimy teto kosa aloha ny jerena zany raha jerevantsika ohatra teo anelanelan'ny roa sy roa arivo sy ny valo sy roa arivo dia nandeha nakany amin'izay hoe fahavitatena raha-tsakafo zay. Taorianan'izay nefa ny fantatsika tsara atao ireny korotany ireny dia lasa tsy nandeha tany fampandrosoana ny famokarana intsony ny politika fa hoe inona problème tsisy vary ndao nafatra vary kanefa tsy nijery lavitra hoe raha nafatra vary tsika inona ny vokatra izay fanafarana vary zay. Zay zany ohatra anankiray fotsiny zay ampisehoana hoe le politika mpanjakana mihitsy no tokony mandeha mitodika makany amin'ny hoe famokarana ohatrany any amin'ny hoe famoahana ny vokatra ohatrany
ohatra ny ahoana ny afahana manome lanja motive manao zay atonga ny mpamokatra azoto amokatra mbola be deabe zany zavatra azo resahana ao anatin'le izy mitotika kely ato amin'ny Camille Ratsimba zafindray eo milafiny fitarihana sy fitantanana raha vao miresaka fitarihana moa dia tsy maintsy miresaka olona ihany fomba fitarihana ahoana zany hoe leadership ny tiatsika resana ao anatin'ilay fitarihana inona sina zavatra takiana ao anatin'izay lafiny izay mba ahafahana mamonjy an'ilay nitenen'ny Lantoerika Randrenarimalala teo hoe ampiova tanteraka le seha-pamokarana sy sehatra ny fampandrosoana eto amintsika. Tsaotranao amin'ilay fanontaniana miarahaba ny mpijery rehetra ihany keo. Tsika tena marina mihitsy izay. Rehefa misy politika mpampandrosoana anankiray na ninninona sehatra politika ka anova ny tiana atao dia tsy maintsy mila olona aloha zany hitarika an'ilay fanovana amin'ny teny voambolana frantsay hoe agent de changement. Ny mpanova nefa ny mpitarika rery dia tsy mahaova fiarahamonina, tsy mahaova fomba fisainana satria ny olona dia efa rakofana fomba fijery, fomba fisainana, fanabeazana sy ny zavatra tahaka zany hoe manodidina azy eo enveloppé ozy raha ohatra ka zay ny voambolana mety anafaingana azy. Dikan'izay zany dia zao le mpitarika aloha zany tsy maintsy mpitarika hoe modely eo amin'ny lafiny fitarihana mantsy dia misy dingana maromaro azo lazana hoe misy avy maromaro ny fitarihana. Ny avy farany ambany indrindra dia rehefa tambazana ny olona mba hanaraka anao ho an'ny tombotsoan'le olona tambazana io ihany, na koa rehefa terena ny olona zay ny omony eo hanao zay zavatra tokony mahasoa azy. Io zany mila fantatra tsara amin'ny fitarihana aloha amin'ny ankapobeny. Fa ny tena fitarihana tsara dia le nilazainy teo nefa dia hoe lay olona tarihana mihitsy no resy lahatra, fa io ny lalana tokony izorana, io ny lalana tokony aleha mba hatonga n'lay fanavaozana. Satria tetsika tenga izao dia tena arak'ilay voambolana ampiasaina aloha teo fanovana ny tedavina eto. Raha ohatra zany anova fitarihana moa nresahana dia mazava ho azy fa tsy maintsy olona efa nahay nanapirofo aloha tamin'ny lasa fa afaka nanova no hitarika fanovana. Ary olona azo alay tahaka ary eo ny fanamby ho an'ny gasikara raha ohatra ka hiresaka fanamby tsika tsy maintsy mitodika ninninona zany ho resahana dia tsy maintsy mijery aloha tsika ny andraikitra ilay mpitarika. Lay olona hitarika ave efa nanapirofo fa nahay nitondra fiovana tamin'ny tenany aloha any Amerika tena raisiko tsotra be mihitsy nyresaka. Ianao zany tsy maka hoe aka fitarihana eo amina fiarahamonina anankiray na firenena anankiray état mony ihany na hoe l'état fédéral mihitsy moa zany le fanjakana anankiray ka hoe ny fiainanao manokana aza tsy azo soritana mazava hoe taiza moa ny lalana ny angianao dia iza ny dingana hitanao dia iza ny olona nytarihanao dia inona ny ova tamin'ireny olona manodidina anao dia ahoana ny fomba nanaovana azy. Fa zay ny hitako zavatra anankiray mila miova aloha zany eto amintsika. Zay le andraikitra ilay mpitarika, zay le mpitarika zany tokony modely ary tokony efa nanapirofo hoe aiko ny mitarika makany amin'ny fanovana tsara kokoa fa tsy makany amin'ireo hoe fanovana dia mety daholo. Zay ny anankiray. Fa ny olona tarihana koa zany manana andraikitra ngeza be reny lazainareo. Raha mokatra tsika dia tsy maintsy ny tsirairay zany manolo tena hamokatra. Ny any hitako indro kely mba lasaiko keo amin'ny ankapobeny dia zao ohatra ny tady efa ho lasa kolotsaina eto amin'ny firenena lay miandry mpanao fahagagana, lay miandry tolorana fotsiny dia hoe ty zavatra misy anefa eo amin'ny resaka fitarihana tsy misy fanovana maharitra raha tsy mandray anjarany tsirairay avy isam-batan'olona. Dia eo no indramako kely lay voamboly teny nampiasain'ny filoham-pirenena amerikanina taloha zay tamin'ny fotoanandro fantatry ny olona tsara ny anarany le afoizina amin'le JFK ozy izy manao hoe izao aza mba manontany mihitsy hoe inona no ataon'ny firenena ho anao na ho ataon'ny mpitarika ho anao fa ny fanontaniana tokony hipetraka dia hoe inona no ataonao ho an'ny firenena. Dia eo zany tsika ny mila raha te iovitsika zay aloha zany mila jerena zay zavatra zay. Lafinina ny hoe tokony andraisan'ny olon-tsotra andraikitra indrindra fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao raha hoanao. Arak'ilay voalaza teo aloha zany ny olon-tsotra voalohany indrindra dia mila satria vanim-potoana ny fifidianana zao dia tena mila mandray anjara ao anatin'izay satria zay le hamaritra ny hoaviny. Fa izy koa dia tena mila misafidy mpitarika arak'izay nambara zay
hoe mpitarika efa afaka nanam-pirofo hoe inona ny vitany inona ny nataony fa raha voasika zany ny diso safidy ka fampanantenana ohatra no iangana tsisy olona tsy afaka mampanantena ny afaka manam-panantena daholo zay ty ampanantena rehetra fa ny zavatra lehibe de hoe ahoana inona ny vitanao aizany vokatra atramin'izay ho anao manokana aloha ho an'ny ankonanao ho an'ny fiarahamonina zay nisy anao de aveo ho an'ilay melehibe kokoa ho an'ny fiarahamonina lehibehibe koa de zay vo atonga any amin'ny firenena zay ndraikitra voalohany zay tsy mifidifidy fahatany zany ny andraikitra faharoa de manolo tena miala am'ty feritreretana hoe inapotsiny mifonahako am'le voambolana ampiasaiko fa tena tokony manolo tena mihitsy hoe miomana iasa iomana andony sarany iatrika fa tsy miandry zay angambany azoko mitinana azy aloha sady ny tena olana matetika le hoe miandry tolorana lasa tolorana amina zavatra tsy maritra zay foana ny zavatra niainantsika na am'izao vanim-potoana fifitianana zao de mipetraka zay olana zay ya satria mipetraka tena zay mihitsy ny olana lehibe zany ny fanontaniana koa nefa rehefa aveo sady tsy maharitra le izy nizao foana ny zavatra mitrango hoe raha vo ny filana anio foana no hitadiavana valiny eo ny eo de zay le mitady ny mahafinaritra ny filaza azy fa tsy mitady lay mahasoa fa ny olona zany tokony mitodika any am'ilay hoe inona ny mahasoa amin'ny ho avy fa zay ny tena endrika fitariana ny ny tena mampiavaka ny mpitarika ohatra sy ny mpitantana sy de tsotra kely ny mpitarika de mahita olana izy de mahita ny zavatra tsy ampy de mametraka vina mazava tsara izy ary afaka manam-pirofo hoe zao ny atongavako any tsy mampany nofinofo fotsiny zany fa zay ny mahasamy hafa ny nofinofo sy ny vina de zavatra misy lalana efa voasoritra efa ny raha nyrehetra nahita hoe tena nety iny ary iny ny tokony izorana fa raha vo tsy zay de metokodina fotsintsika miverina kely mitodika tamin'ny lantoerika mifamenany moa le zatra resanareo am'rahalahy fa ny lantoerika mety hoe mifantoka kokoa am'le resaka modely sy ny sisa de anao mifantoka kokoa am'le resaka fitariana zany hoe le olona natateraka an'le modely na rafitra ho apetraka de miverina kely ato amin'ny lantoerika hoe le fanavaozana le sehampamokarana anisany miteraka devitra am'izao fotoana zao any hoe misy mpamokatra tena mpamokatra avy any ivelany investisseur mitondra ny teknôlôjia mitondra ny vola de aveo mampiasa olona de miteraka famokarana mivadika hafa mifandraisana anazy indraindray hoe fa maninona tsy maintsy ola avy any ivelany no mitondra le izy fa maninona tsy tsika eto Madagasikara ihany no mitrandraka le arena amin'ny atao anaty farangisosina le hoe arena satria le arena ny atsika amin'ny akapobeny mbola milevina ao ambanin'ny tany na milevina anaty ranomasina tsy voatrandraka inona ny tokony fipetra raisitsika manoloana an'izay somary asiako fijery kely théorique aloha le izy misy concept moa filaza tsy anankiroa zany anankiroa mazava tsara hoe anankiray antsoina hoe soutenabilité faible anankiray atao hoe soutenabilité forte le soutenabilité forte zany de hoe tsika tena mihitsy io arena io fa avelao de ny taranaka faramandimby no hitrandraka azy any arena any de misy karazana olona be dehibe zany miaro ny tontolo iainana de miteny fotsiny hoe azaka tiany io fa saingy indray miena ny lanjan'le arena mipetraka ao ambanin'ny tany zay koa mbola zavatra anankiray fa le soutenabilité faible ndray de hoe trandrahany io arena io fa amin'ny fomba zay ahafahana mitondra fampandrosoana zany hoe ny vola azo amin'io zany de avadika vola ahoana moa zany loharanona financement zany ahafahana mitondra fampandrosoana mety anaovana lalana anaovana zavatra mampandroso mihitsy zany raha miteny ianao mantsy hoe misy olona avy any ivelany investissement direct étranger zany tianao de na ohatra Ambatovy ohatra hoe QMM reny zany le izy zara tsara fantatra aloha misy vitantsika malagasy misy kosa tsy vitantsika malagasy raha ohatra ka jerena zany le izy tsy hoe tonga de hoe enina tsy fa lanjalanjaina tsara hoe raha ohatra ve ka tonga teto ohatra ny tetikasa Ambatovy inona ny mety vokan'izay amin'ny lafiny ekonomika ny vokatra voalohany ohatra hoe amin'ny famoronana asa amin'ny vola miditra amin'ny fanjakana amin'ireo prestataire maro isan-karazany azy miara-miasa aminy nitondra fampandrosoana ve le izy le vola azo tam'le izy ve afaka nandenakany amin'izay hoe fanatsarana ny fotodrafitrasa ohatra raha iteny ianao hoe tsy fotsiny raha iteny ianao eny fotsiny de tsy mety le izy fa za miteny hoe adiadiana aloha le izy misy tombontsoa ho an'ny malagasy ve io
ohatran'izay koa ny QMM ohatrany koa ny tolérance fa itsakilany koa nefa ny jerena ihany zany le pérennisation ny izy ahoana afaka 30 taona manko ny any Ambatovia ahoana afaka 70 taona raha ohatra ka le baila le mahazatra zany ary ny tena mety ratsy zany ale amin'ny extrême marie ka tsy voalanjalanja tsara le izy anakarena tokoa Madagasikara fa tsy ny malagasy no afaka iaina tsara eto fa lasa ohatran'ny olona eny amin'ny sisiny fotsiny sisitsika raha mandinika manko tsika zao ohatra hoe misy tanàna zao eto amintsika mitsangana mety hoe trano vaovao trano mijalajala fa izalo tsy haiko ianao fa za tsy atakatra n'le hofatrano any satria le izy investissement tsy natao atsika gasy fa investissement natao azona rentabilité fotsiny azona vola fotsiny zany ary tsy tena afaka isitraka an'io zany zany hoe raha jerevana zany le izy hoe inona le investissement étranger mety amintsika za mieritreritra le investissement afaka mitondra atsika à terme zany tsy haiko mety afaka 10 taona afaka 10 taona afaka taona maro tena mandeha any amin'ny hoe itsika malagasy mihitsy no misitraka ny arena eto amintsika afaka metsara zany zay manko le développement metsara ny condition de vie ny malagasy zay zany ny tena zavatra tokony jerena hoe ty zavatra atao ty hoe mety anatsara ny condition de vie malagasy mandritry ny fotoana maharitra développement durable zany le eritreretina anatin'le izy fa raha ohatra ka tsy zay de mety fahatyantoka ihany le izy te hiverina kely amin'le resaka Ambatovia mantsy satria io ndraindray misy karazana polémique zany hoe 1% fotsiny ve sy ny karazana raha misy ohatrana Ambatoviana kely neto Madagasikara miova tanteraka ty fireneny ty satria orinasa anankiray io mamokatra 2.3 isanjato am'izao fotoana zao 2.3 isanjato ny devisitsika zany hoe raha miala zany Ambatovia de miena an'izay 2.3 isanjato ny devisitsika donc zany io le hoe 1 euro 4100 ariary quelque tsy fantatra hoe lasa ohatriny ary zay no zavatra nitranga zany tao anatin'ny le fotoana ny tetezamita iny mety misy olona zany miteny hoe jereo arany io ny ariary tsy de midina loatra fa nanomboka namokatra zany Ambatovia nanomboka nisy devise be dehibe zany niditra tamin'ny alalana Ambatovia de teo eo ihany le ariary zany ka zay tenenko hoe mila jerena zany le impact économique mila jerena le impact social voafahana tena miteny hoe ty tsara ty ratsy fa ndraindray manko fitapitahan'ny olona fotsiny tsika amin'ny alalan'le ny communication manko ndraindray manipulation mihitsy raha tena tsorina hoe zao fotsiny 1% fotsiny sy ny karazana nefa le ambadika ao oui misy taxa 7 ka oui betsaka ampidirany zay mihitsy le tiako tenena hoe ao ambadika ao any misy olona 4 7 7 miasa amin'ny alalan'io asa io zany ary zay no tsy maintsy lanjalanjaina tsara mba tsy ho lasa fanatika fotsiny voavaly amin'ny ampahany ihany laterika de miverina ao nandray resaka olona dray ny olona mety hoe afaka manatanteraka an'izay fampavoarana sy fampivoarana zay mety hananasika ve ary raha tsy ampy mety hoe manantsika fa tsy ampy izy de raha tsy ampy inona ny tokony atao ampitombo isana azy zava-dehibe mihitsy le fanontanianao teo efa napetrako hatrany ampiandohana aloha olona ray ilaina ny agent de changement zyako mpitondra sy mpitarika fanovana fa olona ray tsy mahaova toekarena tsy mahaova orinasa akory arina de orinasa fotsiny resana hoe misy olona 10,000 ty zany itsika eto miresaka olona 520 tapitra io de tsy maintsy misy ny antsona hoe tsy maintsy resaka théorie kely ako le explosion nucléaire no raisitra ohatra hoe rehefa manao bomba de misy ny antsona hoe masse critique zany hoe io tsy maintsy tratrarina fa tsy mety misy fipoahana mihitsy eo raha tsy tratra io masse critique io zay zany eto Madagasikara ny fanontaniana de hoe le napetrako teo misy ve ho tratra ve le masse critique raha ohatra ka ny fahaizany malagasy zay resaka fahaizana amin'ny roapolo tapitra izy tsika de mety hoe firy eo io masse critique misy fomba fiteny mantsy ny raisiko hoe raha Frantsa ohatra François Mitterrand tamin'ny taona 20 tany hoany teny olona 100 eo ihany izy nilaitsika de vitatsika manova ny Frantsa tsy fantatro Madagasikara raha le olona 520 tapitra izy le masse critique mety firy zako valiny zay zavatra tsy le isan'le ponina fa eto Madagasikara koa mantsy miparitaka be ny ponina misy tanàna kely sy ohatr'izao fa tonga de raisiko any amin'ilay hoe isan'ilay fiarahamonina kely
any fotony zany ny ilaina raha ohatra tonga de valiana aingana le izy noho ny amin'ny fotoana de tokony ifanahtsahana amin'isan'ny tanàna zay raha ny fipetrany tokony ifanatsahana amin'isan'ny tanàna ka raha misy tanàna zany litsika tsy hoe misy ray alina ny tanàna de mba mila any anatiny ihany zany misy olona ray isa tanàna ohatra de mila an'izay olona zay any anatin'izay aloha le masy kritika izy eo koa ny mahazava-dehibe an'ilay hoe rehefa hitondra fanovana zany de tsy maintsy jerena tsara ninninona ho resahana mitombona lay fomba fiteniny olona hoe lazao amiko ny namanao de ho lazaiko aminao hoe iza moa ianao tsy inona tsy afaka manova irery tsy maintsy mila olona ianao za manokana efa nisy kajikajy kely natao sy eo amin'ny 7 arivo eo ny ilaina olona 7 arivo eo no ilaina manerany Madagasikara araka ny fanazavan'ny Camille Tsimbazava teo mitodika kely atao amin'ny lanterika ny filana zay olo zay raha ny tena izy mila fanapaream-pahefana satria raha hoe ivangongo amina toerana ray ny fahefana sy ny sisa tsy ho tafavoaka isika anisan'ny nandinika momba ny resaka décentralisation io ianao inona ny azonao anampiana an'izay zavatra voalohany aloha ny tendance zany hoe ny raha mieniny mpanao politika zany tsika amin'izao taona zao de betsaka ny manana zay faniriana hoe aleo mba afaka mivelatra ny faritra tsirairay avy amin'izay satria vokatry ny système de gouvernance taloha na système politique taloha zany de ohatrany hoe mifangongo eto Antananarivo ohatra na isaky ny chef de province ny ohatrany hoe ny fandrosoana mihitsy zany raha tsoriny de eo zany tokony hoe hojerena hoe inona le système de gouvernance zay tena mety ampandroso any Madagasikara de izy io efa tamin'ny fitondran'ny Ravalomanana zany no nanomboka izy nanao an'le hoe FDL Fonds de développement local de izy io amin'izao taon'izao mbola mitohy ihany le Fonds de développement local io zany nisy expérience kely zany namena vola eo amin'ny 15 millions d'ariary avy eo ny commune dans le cadre ny FDL zany de nasena nanao dedikasa nametraka tanjona izy zany zay anao an'izao de namena le vola de ny zavatra hita tena maro kosa aloha navita misy zany nanao sekoly misy nanao CSB ary raha miresaka décentralisation zany tsika de hoe fomba fiasa tsara le izy na izy anaty zany arany misy condition maromaro andro aveo resahako fa zavatra anankiray tokony fantatsika aloha de araky ny lalàna zany raha miverina amin'le Ambato Viteo de misy natao hoe ristourne minière zay alefa any amin'ny commune alefa any amin'ny région ale tsy vola kely 61 milliards eo zany vola io amin'izao fotoana zao de misy commune ohatra ny commune Ambobary nahazo 10 milliards d'ariary nefa commune kely zatra mitantana eo amin'ny 200 millions d'ariary eo amena 10 milliards d'ariary antika tokavana amin'izay de miverina amin'le hoe le olona mihitsy raha hitantana raha nao décentralisation zany tsika tsy le système fotsiny fa mila olona zany tena afaka anao an'izay fitantanana madio ny nivon'ny commune satria fantatsika fa eto amintsika ny tsy ny volany tsisy be dibe manko ny teny hoe efa misy amin'ny vola de mandeha ho azy io tsy raha ohatra ka eo le vola ka tsy tsara tantana le vola de tsy mipultine ny vilasy ny 4 an'ireo mpanao kolokolo no mitombo fa ny vahoaka de mahantra ihany fantatsika hoe ny teti-bola ho an'ny resaka investissement public eto Madagasikara zao eo amin'ny 2 milliards 2500 milliards ariary kanefa ny rehefa jerena kelikely ihany ny fampandrosoana vita anatin'le izy ka zay zany mahazava-dehibe hoe le olona hitantana an'le commune tena zava-dehibe le hitantana an'le région tena zava-dehibe fa tsy hoe le système fotsiny miverina amin'ny resaka olona indray tsika Camille Tsimbazava olona takany ahoana mety havita an'izay zatra nytenen'ny lantoeriky zay so ohatra amin'le fanontaniana efa iverina kely azahako satria miresaka olona ianao ananantsika malagasy ve le olona le izy aloha raha ny zavatra hita sy raha sendra mba mivoaka ny velany sy ny tahaka zany de fantatra hoe malagasy de manan-tsaina fa eo indrindra ny olana rehefa hitarika zany na hanovana hampandroso de tsy hoe fahalalana fotsiny ny ilaina ny fahaiza-manao raha isina avy amin'ny traikefa fa tsy hoe tonga ho azy naniditsidina teny fa ny tena zava-dehibe de le nylazaina teo lay fahaizanao miaina mifanaraka amin'ilay andraikitra omenanao lay tsony vahiny hoe attitude bonne attitude eo amin'ilay fonction tazominao io zany rehefa diso
tsy hain'le olona miaina mpanapaka ianao eto amintsika zavatra oatra zany hita olana mpanapaka ianao de nefa misy ny hoe tany lavitra indrina eo mantsy mahazava-dehiben'le décentralisation de le mpanapaka zany tsy redevable mihitsy de tsy misy zavatra de tsy mety le izy nefa ny attitudeny mitondra makany amintsisy de reto zany misy facteur efatra raha vao miteny olona mialatsiny am'le teny vahiny ny savoir faire ny attitude de ny talent koa lay talenta fa tsy afaka mihitsy fomba fitenina izay hoe ianao tsy afaka anatena hoe azandrano trondro ampianiana azo tsy mety zany fa tsy maintsy hoe mijery tsara zany mifanaraka am'izay hoe saka ampianarina am'lomano na saka no ampianarina am'lomano fa tsy azo atao zany ireo zavatra efatra reo zany midika hoe zay moa efa tenina tsipokely teo hoe tsy maintsy jerena koa raha am'izao vanim-potoana fifidianana zao ampandrosika tsy le hoe iza le olona fotsiny ery am'lohany ery fa iza daholo koa reto olona efa manodidididina eo mikasa hanatanteraka n'lay asa fa raha ohatra zany le manodidididina eo tsy manana n'zay zavatra efatra zay de hitranga ihany ny olana zay day nitranga ihany ny olana ary zay ny tena mampiavaka zany ny resaka fitariana raha te aomby ao anatin'ny fitariana de tsy maintsy hoe ilay mpitarika ery am'lohany ery manana fahafahana koa misafidy malalaka ary mahay misafidy le olona hiara iasa aminy satria reo no anakaiky an'ilay olona hanatanteraka koa an'lay izy amaranantsika ny fandarana re mena minitra vitsivitsy avy nareo mirahalahy amezana zay voalazy zay sy afahantsika ihany ko mampita hafatra ho an'ny mpijery sy ny mpiaino antsika atombontsika tamin'ny lanto erika ya voalohany aloha de misorapetsaka ny MPS nanasa zany misy programme anankiray ao anatin'ny map zany le resaka hoe fitsinjaram-pahefana tena izy miaraka amin'ny hoe conseil des ministres élargi au chef de région za za mahita hoe mampiseho zany zany fahavononana tena anao développement anao fampandrosoana satria marina fa tsy mifanohatra aloha le hoe fanjakana tsara tantana entitra mana faizy aminao tsy mety sy ny décentralisation tsy mifanohatra mihitsy zany afaka miaraka zany kanefa na izany zany mampiseho zany fa misy zany fahavononana ao anatin'ny candidat Ravalomanana tena anao an'le décentralisation effective de ho ana manokana zany miezaka an'le resantsika teo mila mahay misafidy tsara malagasy tsy hosodoka an'le hoe fampanantenana ohatra le resantsika teo hoe le androany fotsiny fa fotoana zany zao hijerevantsika hoe jerevantsika lavitra iza ny olona afaka anatanteraka ny zavatra nampanantenana de raha ana manokana mahita n'ity manifesto ty zany de tsy misalasala hoe mahaiza misafidy ry malagasy fa fotoana zao kiondalana zany zao 2018 zao afahantsika indray zany manarina n'ity Madagasikara ty raha fitinina le izy de io zay ako hoe ny fanovana rehetra satria tsika tianaovany amin'ny tsaratsara koa mpandroso de miankina betsaka natiana na tsy tiana amin'ny mpandray anjara ao anatiny ny mpitarika iza ny hitarika an'io fiovana io fanovana io politika fampandrosoana io de iza ny olona hiara-iasa ao anatiny io zay ny zavatra tena lehibe de rehefa hisafidy zany ianao na hifidy de aza faly fotsiny kio zay ny any afatra mijery fotsiny an'lay le mety mpitarika manokana zay mety fetsiketsehany fa jereo tsara mihitsy hoe iza koa no manodidina azy arina daholo ny traikefan'ireo ny fitariana zany ekena fa mety misy olona hoe hoy izy de ohatry ny manana karisma fiteninay azy fa tsy maintsy mila traikefa ary mitombo miandalana le izy fa tsy zavatra hoe tongatonga ho azy de mipetrapetraka ho azy ary azo tena fantarina sy jerena mihitsy hoe inona nefa vitany inona ny nataony fiainan'olona firy ny novany de zavatra tahaka zany de zay zany ny amporosiana ny olona hijery tena hijery an'izay satria zay ny ilan'ity firenen'ity mpitarika o zay akoa matoky raha fitinitra le izy afaka manentana ny malagasy rehetra hiasa andony sara n'ilay fampandrosoana fa tsy hiandry tolorana fotsiny zay ny anyteniko eny are ampatsivana ihany kami Ratsimbazafy mpampiofana eo amin'ny sehatry ny fitariana sy fitantanana no vahintsika tato anatin'ity fandarana manokana ity ary ihany koa atao kavanako lantoerika Randrianary Malala izay mpiaraka eo amin'ny lafiny toe-karena sy sosialy de makasitraka nareo mirahalahy ary makasitraka atsika ihany koa izay nanaraka ny fandarana tany tokantrano tany mametraka ny veloma finaritra tompoko lasy tompoko vavy